Faly miaraka antsika rehetra indray amin'ity serasera telo minitra ity. Resaka efa ela ihany izy ity ny saika nataoko satria zavatra nitranga efa ho tapa-bolana izay kanefa nisalasala hoe ahoana ny fomba hiresahana anazy. Misy resaka finoana kely fa ihany koa misy resaka fifanajana eo amintsika samitsika. Tamin'ny 7 volana janoary nisy lehilahy mesagoavana teny amin'ny Kianjabe Mahamasina izay nanasana olo manakajy ny mpitondra fanjakana na ny taloha na ny ankehitriny ary nisy zavatra nitranga teny ozy ireo izay nanatro maso ary nolazainy tao amin'ny CFAFI koa moa ilay izy izay efa navoakana ihany koa tao amin'ny vaovao.org. Ny zava-nitranga izany dia niresaka hoe fandraisana kominio ao amin'ny katolika. Tsy amerina intsony aho hoe inona no zavatra nitranga, iza ny diso na iza ny tsy diso, fa zavatra tsotra fotsiny no teneniko izany indrindra ho an'ny katolika. Tsy resaka hoe fanavakavahana, tsy resaka hoe tsy fahazotoana amin'ny firaisan'ny mpino satria ny katolika ny anisan'ny matimaty amin'izany hoe hisian'ny firaisan'ny mpino izany. Saingy kosa amin'ny resaka ohatran'ireny dia mila vahana tsara hoe inona ny zavatra tsy mampitovy antsika, inona ny zavatra mbola tsy iraisana, ka amin'ny zavatra mbola tsy iraisana dia tsy tokony manao dingan-dava-goavana. Efa misy ny zavatra iraisana, efa misy ny fahafahan'ny katolika sy ny protestanta miara-mivavaka, efa zava-dehibe iny, fa ny zavatra hafa ankoatran'izay toy ny hoe ny sakramenta isan-karazany, fanasany tompo dia mbola tsy misy ny zavatra iraisana ka mbola misy dingana goavana izany. Dia alao ajaina izay dingana izay, alao ajaina hoe atraiza aloha ny zavatra iraisana dia atraiza ny zavatra tsy iraisana. Izany hoe ny katolika rehefa mandeha any amin'ny protestanta dia tsy tokony mandray, ary ny protestanta rehefa mandeha any amin'ny katolika dia tsy tokony mandray, satria na ny katolika tokoa izany hoe misy tsy mandray. Ohatra fotsiny izao hoe ny olona mihaino anatin'ny tokantrano maso, izany hoe ny olona tsy mbola vita mariazy any am-piangonana, na koa ny olona izay tsara-panambadiana dia manambady-ndray, ireny izany tsy mahazo mandray kominio, tsy mahazo mandray fanasany tompo amin'ny katolika. Ary tsy hoe terena akory izany fa mahatsapa mihitsy izy hoe ilaiko izany etaeta izany hoe tsy mandray kominio aloha amin'izao, fa ho tonga ny fotoana izay andraisako an'izany dia ao anaty fifaliana fahafahana tanteraka. Fa ny zavatra tena nitranga tamin'iny dia olona tsy ao anatin'ny FFKM akoriny, izay tsy miezaka amin'izany firaisam-pinoana izany akoriny no nanao an'ilay zavatra, ka tsy fantatro intsony izany hoe inona ny tena tanjona, fisehosehoana ve sa fanambaniana ve sa fanitsakitsahana ny hafa ve, tsy fantatro, fa izy no mahafantatra ny zavatra nataony. Nandrasana moa hoe nandrasana moa hoe isy ny fialan-tsininy amin'ny katolika izay anisan'ny tafitohina tamin'iny, kanefa dia miandry amin'ny Paoly isika fa ny hafatra ho an'ny katolika izany dia hoe zavatra ohatran'ireny dia misy, ka ny azontsika atao dia mivavaka ho an'izay olona ohatran'izany satria tsy tompony tenany izy tamin'izany fotoana izany, fa tsy atao mihitsy izany akory hitondrantsika amin'ny toetra ratsy indray amin'ny sy amin'ny fankahalana. Izay zavatra resaka ara-pivavahana kely, angamba ny tsy hisy ohatran'izay intsony amin'ny manaraka satria mavesabesatra ihany rehefa resaka ara-pivavahana no atao amin'ny vlog ohatran'itony. Izay ny amin'iny izany fa dia mametraka veloma ho antsika rehetra indray dia amin'ny manaraka. Veloma tompoko.